Lafomba vava tanteraka kosa indray nanatanteraka fiainana tamin'ny mpambo gazety androany ny mpisolo vava n'ilay mpandra rasino tompon'ilay vato kristal izay nogazon'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny sampandrarany arena kibony tany ao a Fort Dauphin ao raha ny fanazavana izay noentiny moa dia tsy misy ny antony tokony anagiazana ity vato milanja 10 taonina ity. Ny 5 Jona 2024 dia nogazan'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny sampandraraparitra misana ny arena kibony tany any Fort Dauphin ny vato sarobidy kristal milanja 10 taonina izay fananana mpandrara sinoa vato izay mitetina hatrany amin'ny 10 miliara FMG hatrany amin'ny 12 miliara iray milanja. Nomarian'ny mpisolo vava maître Willy Razafinjatovo sy maître Razafimaheva Sylvestre fa manana ny taratasy fahazondalana hitrandraka sy anondrana vato sarobidy io mpandrara io. Nomarian'izy ireo ihany koa fa misy ny kolokolo avo lenta ao anatin'ity raharaha ity ary mitaky ny tokony ampiarana ny didina avoakan'ny fitsarana cour d'appel tany Toliara ny 20 Jona 2024 izay mandidy ny tokony amerenana amin'ny vato sarobidy kristal 10 taonina amin'ilay mpandrara sinoa. Nanao appel zany zay no pakatra fitsarana ambony zay nakany Toliara lesakazaka naka avion spécial mihitsy ato amin'ny andro zany dia nandeha tany Toliara ndray zay rehefa tonga tany Toliara zay dia nametraka ilay zavatra zay riviera tany zay dia miverina nakandre mamonjy le date d'audience rehefa nandeha zany zavatra io a dietiny didy mpitsarana am'izao fotoana zao tompoko zay iboabohanay satria zay mpiasan'ny lalàna andevon'ny lalàna zay tompoko. Nous sommes des juristes, nous sommes des avocats. Tsy mihetsiky zay, tsy manao zay, tsy manao nininy zay raha tsy misy lalàna. Dia ity ny didy mpitsarana. Arrêt, vakiko aminareo izy a dossier numéro 13 RG bar REF bar 4 bar 014. Arrêt numéro 14 REF bar 14 du 24 juin 2014. Zany hoe misy la lana zany mpitsana mazava par ces motifs reçoit l'appel, le déclare fondé, infirme l'ordonnance numéro 140 NE du 19 juin 2014 et statuant à nouveau. Demlaz zany ti arrêté am'izao fotoana zao autoriser les sœurs Wang Suseng à récupérer ces 10 tonnes, les 10 tonnes de cristaux entre les mains des directions régionales pénibles de Fort Tolagnaro. Ordonne l'exécution sur minute et avant enregistrement du présent arrêt. Dikan'izay zany ara-dalàna manana force exécutoire ty lalàna ty didy mpitsarana ty ny didy mpitsarana tompoko dia navoaka amin'ny anarany vahoaka malagasy ary mbetsaky makany fitsarana nareo dia miteny mpitsara hoe ny didy mivoaka androany amin'ny anarany vahoaka malagasy dia izao zao ity lalàna ty didy mpitsarana ty dia navoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Betsaka araka ny nambaran'ireto mpisolo vava ireto ny tsirariny sy ny fanaparam-pahefana mitranga. Rehefa tafala 100 km en Fort Dauphin le voto dia avy am'izay ny directeur régional amin'inona miaraka am'ireo ataoko hoe tsy mpiara-miasa satria particulier fa tsy fonctionnaire mpiara-miombina antoka aminy hoe aho nanakana ny vato io nitondra gendarme nefa vato escorte na gendarme hoe ty vato ty ajanonareo eto ty fa tsy azonareo eto natsony fa tsy maintsy entinay Fort Dauphin ty nanontany zay en vertu ana inona no anakananareo sy amerenanareo ny vato io fa didy mpitsarana dia milaza hoe averina aminay io vato io tsy en vertu amin'inona fa araky mibaiko ministre zay ny teninareo taty aminay araky mibaiko ministre dia tsy maintsy ajanona Fort Dauphin io mandrava. Ny mpisolo vava ny mpandrara sinoa izay milaza fa ametraka fitoriana hafa noho ny tsy fanatanterahana ny didy mpitsarana sy ny fanaovana fanodiko dinana zavatra nogazina ary noho ny fandrahonana.